teny zaraina izay omenantsika anio indray ry havana dia fanambarana fa anjaka eto Madagasikara Kristy satria ho tanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny Zakaria 3:7-9 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'izany andro izany dia hisy loharano voasokatra ho an'ny taranak'i Davida sy ho an'ny mponina any Jerosalema hanafaka fahotana sy fahalotoana. Izany rano izany dia hiparitaka amin'ny faritra rehetra satria ho tanteraka ny voasoratra ao amin'ny Zakaria 4:7-5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary amin'izany andro izany dia hisy rano velona hivoaka avy any Jerosalema ka ny atsasany akany amin'ny ranomasina Atsinanana ary ny atsasany akany amin'ny ranomasina Andrefana na amin'ny fahavaratra na amin'ny ririnina dia samy isian'izany. Ary ny zavatra hitranga koa dia ho faizina ireo firenena izay nampijaly ny firenentsika satria ho tanteraka ny voasoratra ao amin'ny Zakaria 4:7-12 hoe ary izao narety mandringana hamelezan'i Jehovah ny firenena rehetra izay nanafika an'i Jerosalema. Ataony mihalevona mpitsanganana ny nofiny ary hialevona eo amin'ny toerany ny masony ary ny lelany koa hialevona ao am-bavany. Mivonoana dia an'izao ianao ry Malagasy fa ho fahazavan'izao tontolo izao. Mandram-pioana tompoko.